Raha 100% ny dossier miditra ato sy folo isan-jatony erisetra ataon'ny lehilahy amin'ny vehivavy. Misy moa ao anatin'izay misy tena hoe erisetra ara-batana mihitsy ny ataon'ny lehilahy. Le problema zany a le nandrelesana sy resak'olona rehetra eto an-tanàna fa ho atao vodiolo indray apakabady indray izy tsy zay dia reny asa ny zavatra zay a dia marina zany fa tsy mbola vita soratra amin'ny anatreny lalàna moa zareo. Dia rehefa natao zany ny fifanekena teto a dia teo anatreny ray aman-dreny rotota dia zay zany a tapaka fa dia mandraina indraiky tsisy an'izay zany le zaza koa zanahana zay zavatra tsy nampozina misy famonjam-polo fa miezaka nanamboatra saina. Le tao atsokatrano teo eo amin'ny 2 taona teo eo no niaretana n'izany rehetrarehetra zany, niaretana n'le herisetra ara-batana sy ara-tsaina dia tena fa haritra le izy satria maninona ny vehivavy manam-pitiavana dia ny vehivavy manam-pandeferana kokoa miohatra amin'ny lehilahy ary io tena toetra voajanahary eo anatin'ny vehivavy. Dia rehefa manam-pitiavana ianao manam-pandeferana dia afaka miaritra n'izay zava-misy mandra-pahatonga eo amin'ilay hoe hatreto le izy. Ny antony lehibe izay tena tokony hanananao fiafiana dia ny zanakao. Ho anahy manokana zany dia tena hoe noho ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainana mianakavy dia tena tsy afaka mihitsy ahako hoe ho tia tena ka handao ny tokantranoko na inona zavatra niatra